miarabantsika rehetra indray izay manjoya ity fandarana ity izay eo amin'ny distrika ny Sotra no miaraka amintsika amin'izao fotoana izao ka manasantsika rehetra izay iteran'Andriamanitra amin'ny laharan-kira fa 400. Entona dia tiako ny manasantsika nodrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay izay tsara indrindra ny an-danitra, ianao no indrian'ny lohanay amin'izao fotoana izao raha mivavaka aminao izay ka manandratra avo izany anaranao masina izany. Ianao ilay nanolotra anay ny sabatanao, ianao ilay nanome anay ny enemana nazonay nanatanteraka ny asanay rehetra ka nanome anay ity fitsaharana ity dia antenanay Andriamanitra fa ny zavatra rehetra izay ataonay dia ho zavatsoa ho an'ny fanahinay ary anamasina ihany koa izany sabatanao izany. Dia tolotray ny zavatra rehetra ho fanatitra hanitra manompofina eo amin'ny seza fiandriananao ka na hira ho ataonay na tononkalo na tantara na fijoroana vavolombelona dia samy ankasitrahana ny izany eo amin'ny seza fiandriananao toy ny fanatitra dorana manompofina hipaka any amin'izany fiandriananao izany fa ny anaran'i Kristy ny anonanay ny vavaka. Amen. Lazao, amini na mangao,
Araka ny anareo tamin'ilay hira teo dia tonga amin'ny anjarantsika indray tsika izao rankizy. Tantara anankiray no akantsika lesona androany dia avy eo tsika notre Emmanuel tsara kely anankiray anaovantsika fahatsiarovana. Fa mialohan'izany aloha dia araka hivavakantsika. Andriamanitra misaotra anao izay efa nomenao izao hariva izao ahafahanay miaraka mivavaka eto indray. Raha ianao tantara izay dia efa namasinao anie hirotsaka aminay. Dia sokafo daholo ny sofiny ankizy mba hiaino tsara sy holiana tsara amin'izao hariva izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga amin'ilay tantarantsika izao. Ny tantara androany dia mitondra ny lohateny hoe manao beso Andriamanitra. Manao beso Andriamanitra ohatran'ilay dada rehefa mibedy ireny na ohatran'ilay lehilahy amin'ny korala rehefa mihira dia manao beso Andriamanitra. Tany ny Afrika no mipoitra ny tantara rankizy. Rehefa niany zany tsy manaiky loatra ny manao kristianina tsy manaiky loatra ny fanjakana hoe manao kristianina ny olona tamin'izany. Dia rehefa misy kristianina izany dia bedy foana ry zareo, voasambotra dia vonoina dia saziana daholo izay kristianina rehetrarehetra. Dia nefany nanao conférence ny pastera tamin'izay dia be da be mihitsy ny intéressé, be da be mihitsy ny olona teo atao batisa sy liana tamin'ilay fivavahana kristianina. Dia noho ny atao batisa mantsy zareo izany dia fantatsika fa ho bedy. Dia natahotra daholo ny olona rehetra dia hoe inona ny atao izany dia mivavaka daholo ry zareo. Dia tsy mety mantsy izany ilay izy raha hitan'ny olona eny satria misy mandaza dia bedy ny fanjakana dia samborina daholo dia efa lazaina fa hovonoina daholo izay atao batisa eo. Dia nefa niny foana ny adventiste rankizy niny foana ry zareo mpivavaka natoky an'Andriamanitra dia rehefa niresaka izany dia hoe atao amin'ny alina ny batisantsika. Dia noho ny alina io izany dia hozy izy ilay olona mpanenjika ny zareo hoe izay efa tokony tandranina atao ilay batisa dia efa tsy nanao ry zareo dia efa alina izao dia sady avy ny orana tamin'io hariva io. Dia rehefa avy ny orana dia nieritreritra mihitsy ilay mpanenjika hoe tena tsy hivoaka ireo olona ireo fa avy ny orana izy koa natao batisa mangatsiaka be io sady ala be. Nefa tamin'iny mihitsy dia mivoaka ny alina mihitsy ny mpivavaka rehetrarehetra izay ho atao batisa tsy nanaiky mihitsy zareo hoe tsika anaraka an'Andriamanitra dia ho atao batisa foana. Dia sady mihira ry zareo. Dia tamin'io fotoana io izany dia hozy ny mpino rehetra hoe izany Andriamanitra fa miara-mira amintsika manao beso miaraka amin'ilay orana mikotrokotroka be mihitsy. Dia vita soamantsara ny batisa. Tanteraka tamin'io hariva mihitsy rankizy ilay teny ao amin'ny Romana 9:7-20 manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ohatran'izany koa tsika rankizy, rehefa apetratsika eo amin'Andriamanitra ny fiainantsika dia hainy daholo mandama ny olana rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra mba hampirindra ny fiainantsika. Araka hivavaka ry sika. Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao an'iny teninao iny ahafahanay naka-lesona. Ingany izay Andriamanitra mba hay hametraka anao loha lahaka ny amin'ny fiainanay foana. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatahaka izany vavaka izany. Amen. Ai
Mbola tsy miaraka izy fa mbola mitohy izao ny fotoanantsika. Izao tsika notre femme manuel indray. Marque-page nandeha ampianariko ataonareo androany. Ny zavatra ilaitsika carton chemise na taratasy mafimafy mitovy amin'ny carton chemise, de hety de feutre sy crayon de couleur betsabetsaka. Marque-page zany no ampianariko anareo. Ny marque-page de ilaina rehefa mamaky boky. Mino fa manana boky daholo ny ankizy na farafahakeliny ny lesona sekoly sabata na baiboly. De rehefa mamaky an'ireny mantsy tsika de tsy voavakintsika indray daholo le izy fa misy ambony kely na misy ambony betsaka mihitsy arany. De zay ny ilana le marque-page hitadiditsika an'ilay pejy farany vakintsika tamin'iny. De amin'ny paozina biby moa zany le marque-page androany mitovy amin'ito.
dia afaka tsy voatery hoe panda ohatran'ny anahy nataonareo fa liona na saka na alika kely na bitro kely mety daholo izay biby tiany ankizy fa mbola be da be koa ny biby hafa namboarin'Andriamanitra dia araka namboatran'ilay izy ary tsika. Hanomboka ary tsika atao eo akaiky daholo ilay fitaovana rehetra ilaina. Voalohany mila règle ihany aloha tsika hanipihana ny vatan'ilay biby. Ilay izy moa izany atao manaraka an'ilay règle tsipika anankiroa, tsy voatery atao lava be fa tsy atao fohy kely koa. Dia avy eo manamboatra ny lohany. Tracena kelikely eo ny lohany. Ny anahy moa izany orange ny carton chemiseko dia ny biby orange ny ankizy tigre. Tigre ny biby orange dia tigre izany ny amboariko androany. Dia ampiana masiny, ampiana ny vavany sy ny orony. Mahay manao sary daholo ny ankizy sady ny ankizy inona ny biby tiany ankizy. Dia avy eo les feutres crayons de couleur no ampiasaina anaovana décoration an'ilay izy. Dia marihana fa tsy maintsy biby misy tongotra ilay izy satria ilay tongotry biby no hitazona ilay pejy tokony hoverenantsika vakiana. Dia tsy maintsy atao misy tongotra anankiroa ohatran'izao ilay izy. Dia tsy mety izany raha ohatra hoe papillon na vorona na tantely ny ataonareo fa tsy maintsy misy tongotra. Dia izay ny anahy izao feutre noir no ampiasaiko nandokoana an'ilay tigre, nasiana an'ilay lavalava aminazy ireny. Dia ohatran'izao izany ilay sary tokony ho izy. Dia avy eo didintsika amin'ny hety dia ilay tongony ataontsika milamina, tracena milamina eo. Fa tsy ny ankizy tsy milalao hety dia tsy milalao lamina koa fa sao dia maratra fa atsoina ny zokina dada sy neny manao an'ilay izy. Efa lasa ilay fanetezana io mitandrina tsara n'ilay hety fa sao dia maratra dia tsisy afaka ianarana any am-pianarana intsony ny tanana. Eo amin'ilay fandidiana an'ilay tongony tsika izao. Tsy voatery ohatran'ny taonay ny ampiasaina fa lamina tena mety aminazy fa ny ankizy tsy mampiasa lamina fa sao dia maratra. Dia didina tsara atao manaraka tsara an'ilay tongony satria hito ny tanan'ilay pejy avy eo. Voadidy amin'izay ilay tongony dia ampiakarina kely izy roa. Ampiakarina kely. Dia ohatran'izao amin'izay izany ny fampiasantsika anazy farany. Eto ilay pejy farany bakeko tamin'ny baiboly tamin'ny velomin'ny teniko ohatra. Dia apetaka eo ilay tongony no mitazona ilay pejy. Dia ohatran'izao ny paoziny. Hitantsika fa mety tsara. Dia ohatran'izao ny paozin'ilay izy. Misaotra ny ankizy rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika dia mirary antsika mba hanao fampiarana an'ilay izy dia hampiasa marque page-tsika dia tsy adino intsony mamaky baiboly veloma daholo, mirary soa.
milomano anaty otabe te iala nefa tsy afaka ianao vonona hanampy izy maneke ny asoavany andrandra feony Kristy no miantefa sy madona ampona hazilaozanao mirefa sao anjarine nina ambukumane uchanuana kananao tarapitiava namanarina nitanao Jesosy tsy mbola mandao hanilala marina feony Kristy no miantefa sy madona ampona hazilaozanao mirefa sao anjarine nina misy fetrany famindrampoa tolonindramolisoandrina vao hitady anao ka alao ny lalana naturony inialino bara izy tondra fivarina sy hitantana nidy kara sendra faorina tsy mokibisanaty ofirininy tsy avela iratanana olo kanao aingana naoela te tsy maintsy ototiso kanao aingana naoela te tsy maintsy ototiso faly miarahabantsika rehetra izay mpanaraka izao fandarana izao. Anio loha hevitra ataontsika dia mikasika ny fampiasam-batana. Inona moa ny atao hoe fampiasam-batana? Ny fampiasam-batana dia fihetsehan'ny vatantsika amin'ny alalan'ireo ozatra izay amin'ny vatantsika izany.
dia izy io a dia andaniana hery. Rehefa mihetsika fotsiny izany vatantsika dia fampiasam-batana ny fiantso an'izay. Ohatra hoe rehefa milalao na any am-piasana na ho koa hoe rehefa mandeha tongotra na mandeha bisikileta na rehefa manao fanatanjahantena toy ny filalaovana baolina sy ny sisa. Raha ny atao tanisa izany a voalazan'ny OMS dia eto ambonin'ny tany a dia olona lehibe anankiray ao anatin'ny 4 dia tsy manao fampiasam-batana. Eo amin'ny 5 tapitrisa isan-taona eo izany no maty maneran-tany noho izay tsy fampiasam-batana araka ny tokony ho izy izay. Ko inona moa izany fa dia fampiasam-batana izany dia fiainana. Hitantara kely amintsika ahako ireo voka-dratsin'ny fampiasam-batana. Voalohany indrindra dia ny areti-po, manarakarak'izay ny diabeta. Dia rehefa marefo ihany koa ny taolana ary mety ho tratran'ny homamiadana ny olona anankiray. Ny tebiteby sy ny farerahan-tsaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tena mafy dia mafy tokoa. Ankehitriny ny tsy fampiasam-batana dia tena ratsy satria tena mitovy amin'ny hoe olona mifoka sigara na mihinana paraky ny tsy fampiasam-batana. Ary ihany koa mitovy amin'ny hoe miakatra be ny tahan'ny tavy ao anatin'ny rà na ny cholestérol izany. Ny fampiasam-batana izany dia misy fiantraikany koa eo amin'ny lalan-drà. Rehefa manao fampiasam-batana tsara araka ny tokony ho izy izany ny olona anankiray dia midina ny tosi-drà, dia manatsara ny fikorianan'ny rà ihany koa izy ary mampihena ny tahan'ny cholestérol, indrindrandrindra ilay tavy ratsy ao anatin'ny vatana. Mampitony ny fitempon'ny fo ny fampiasam-batana. Raha ohatra izao 20 isaky ny minitra no fitempon'ny fon'olona anankiray dia mety hidina ho 70 isa-minitra izany rehefa manao fampiasam-batana tsara izy. Ary ao anatin'ny taona iray izany dia mahazo tombony mihoatra kely ny 5 tapitrisa eo ny fitempon'ny fo tombony izany. Noho izany izany mitombo ihany koa izany ny fiainan'ny olona. Ny fampiasam-batana ihany koa dia misy fiantraikany tsara eo amin'ny saina satria dia mahatsapa ho mahafinaritra foana izany ny olona anankiray izay manao fampiasam-batana noho ilay misy famokarana endorphine ao anatin'ny vatana, hormone izy io. Ary mahery kokoa izy ary mahavita amin'ny asa rehetra izay atao sady matanjaka. Afaka ihany koa ny arerahan-tsaina na ny antsoina hoe dépression, dia mihena ihany koa ny rarin-tsaina na ny stress. Raha misy fanafody izany hohanina amin'ireo olana ireo dia mety mihena ny fanafody ampiasaina raha ohatra ka manao fampiasam-batana tsara ny olona. Manatsara ny torimaso ihany koa ny fampiasam-batana. Noho izany tena mahasalama ny fampiasam-batana ary mahatsara bika ihany koa izany izy. Ao anatin'izay voatana ny lanjan'ny olona anankiray. Matanjaka kokoa ny hery fiarovana ary mihena ny insuline izay ampiasaina toy ny hoe olona voan'ny diabeta ireny izany dia mihena ny insuline ampiasaina aminy. Raha ohatra moa antsoina hoe pré-diabétique hoe diabeta vao manomboka dia mety tsy ila fanafody mihitsy izy fa rehefa mampiasa tsara fampiasam-batana dia efa mety ahasitrana azy izany. Manamafy ny taolana ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena, tsy mora tapaka izany ny olona. Inona ary ny karazana fampiasam-batana tokony ho atao sady hoe ilaina? Misy karazana fampiasam-batana maromaro reto izay atao ao anatin'ny 30 minitra toy ny hoe lomano, fikarakarana zaridaina, dia tongotra malaky, bisikileta, famakiana kitay. Izy ireo dia mandany eo amin'ny 420 kaloria ka hatramin'ny 300 kaloria eo. Raha olona matavy be izany ka tia hanao fampiasam-batana dia ny torohevitra omena azy dia ny fanaovana bisikileta. Misy moa bisikileta tena hoe hoentina mandeha eny amin'ny lalana eny,
misy koa bisikileta zay efa mivoatra mantsy ankehitriny dia atao le ao an-trano ihany tsy mihetsika azo voizina. Ankoatran'izay a dia ny lomano, ireo bisikileta sy lomano ireo zany a no torohevitra omena ho an'ny olona zay matavy satria mba tsy marary ny tongotra sy ny lohalika rehefa manao an'izay bisikileta sy lomano izay. Ny lomano moa zany a dia misy an'ilay poussée d'Archimède. Ny bisikileta kosa dia tsy milanja ny vatana ny olona fa dia ny bisikileta no mitondra azy. Ohatry ny ahoana indray a ny fomba fampiasam-batana amin'ny antonony. Raha azo atao aloha dia isan'andro no manao fampiasam-batana. Eo amin'ny 30 minitra eo no anaovana azy a, ary azo tsinjaraina mandritra ny tontolon'ny andro. Matetika aloha dia ny dian-tongotra ny voalaza voalohany satria tsy mila fitaovana manokana izy io ary mety ho an'ny sokajin'olona rehetra sady eny amin'ny toerana rehetra ihany koa. Ary mampiasa tsara ny fo izy ary mikorina tsara manerana ny vatana rehetra zany raha amin'izay fotoana izay. Safidy io zany ny manao dian-tongotra eo amin'ny 10 minitra eo ao aorianan'ny misakafo. Raha ohatra ka misy olana indray hoe tsy ahafahana mivoaka zany, tsy mivoaka ny trano, azo atao ihany koa mandiha. Alefa ny zava-maneno ao an-trano, azo atao mandiha zumba ohatra, dia efa fampiasam-batana izay. Ny tena tiako ny tena tsara dia ity manaraka ity, ny fikarakarana zaridaina. Ny zaridaina zany a dia mitondra rivotra madio betsaka sady mifandray amin'ny zavaboary. Izy io zany dia tena mahela velona satria miforitra ny lohalika, miasa ny tanana, dia ny zaridaina koa mila karakaraina foana. Dikan'izay zany a manao fampiasam-batana foana zany ny olona anankiray rehefa mikarakara zaridaina. Mitondra ny firindrana amin'ny lafiny rehetra amin'ny maha-olombelona mihitsy zany a ny fanaovana zaridaina. Fotoana sy toerana aiza moa zany ny anaovana izay fampiasam-batana izay. Misy moa zany dia hoe vao maraina dia eny ankalamanjana dia inefatra eo zany, inefatra isan-kerinandro eo. Tsy eo amin'ny 30 minitra isan'andro amin'izay fotoana izay, isaky ny fotoana izay anaovana azy amin'izay fotoana izay. Azo atao ihany koa ny miditra salle de fitness, toerana voatokana ho amin'ny fanatanjahantena izy io. Nefany a mila mitandrina ihany isika sao dia manao an'ilay antsoina hoe surentraînement satria raha ohatra ka mampiasa hozatra mafimafy zany amin'ny andro anankiray dia mila fialan-tsasatra iny hozatra iny eo mandritra ny eo amin'ny 3 andro eo na 5 andro izay vao averina ampiasaina mafimafy indray. Raha ohatra zany ihany koa ka hoe hanao fanatanjahantena mafimafy dia tsara aloha manao fizaham-pahasalamana mialoha an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Reto avy ary ny fepetra raha ohatra ka hanao an'izay fanatanjahantena izay. Rehefa maheno vizana dia mijanona, ataovy izay mahatsemboka, ary rehefa sepotra ihany koa dia mijanona, ataovy izay etsehan'ny vatana rehetra. Tandremo nefa dia ataovy miandalana ny fanatanjahantena izany fa tsy tonga dia hoe misy namana efa nanao fanatanjahantena efa ela mahavita zavatra mafy be dia tonga dia hanenjika ireny fa alefa tsikelikely izany. Dia ankoatran'izay dia tsy atao mihoatra ny adiny iray zany ilay izy. Rehefa vita izay fanatanjahantena izay dia mandro. Tsy tonga moa zany dia mandro avy hatrany raha ohatra ka mbola mitebotebo be ny fo fa rehefa tony iny tsara zany ny fo dia izay vao mandro. Ary rehefa afabizana ihany koa dia misakafo. Azo atao ihany koa ny exercice d'étirement. Ireo ilay exercice mampitsotra ny hozatra sady manalefaka ny vanimpotoana. Ao amin'ny jaona fahatelo toko voalohany, andininy faharoa tapany A dia misy an'izao teny izao hoe ry malala, mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anie ianao. Dia misaotra betsaka ny naharitra hatramin'ny farany dia tapitra hatreo zany aloha ny fandaharam-potoana dia manentana antsika rehetra mba hanao fanatanjahantena avokoa. Tsy mifidy salan-taona io fa amin'izay mba ho lava andro avokoa isika rehetra. Misaotra tompoko.
mandinika ny fiainako ao dia tena tsapako toko ny famaofao avoko na ny ratsy na ny nampianatray ny neniko nanoroay ny dadako fa ankehitriny ray kokoa lay antsonao ry raitsito mizotra ao fambiazana fandaharana anankiray natokana ho an'ny tanora raha inao amin'ny dian'io ity ato anatin'ny fiarahantsika natokana ho an'ny tanora nahoana moa satria ireo tanora ireo dia manana ny fiainany manokana ihany koa izy ireo raha tsy resaka hoe ny olany iresaka hoe nofinofiny iresaka ihany koa mety ho ny fiainam-pitiavana mihitsy aza sy ny maro hafa izay tsy voatanisa ary izay ny antony izy n'izao fandaharana izao anasitsika dinidinika izay hitondrana sy hitarihana ny tanora ho amin'izay fombiazana izay anasana tanora na ty fikambanana anasana tanora nivon'ny sekoly anasana tanora eo anivon'ny fiarahamonina ary mety ho lasa lavitra mihoatra n'izany ihany koa aza fa ho amin'ity anio ity
dia ireto tanora zazalahy sy zazavavy avy ao amin'ny lycée privé adventiste rajoel sanso manandrariny ireto miaraka amintsika ao amin'ny série D izy ireto misy enina mianadahy ihany koa izy ireo iresaka loha hevitra anankiray izay isan'ny tena hoe mafonja sy resahana matetika eny anivon'ny fiarahamonina ary anyresakantsika tery aloha hoe olana nofinofy fiainana sy ny sisa dia tafiditra ao anatin'izany ity resaka ity iresaka ny amin'ny antsoina hoe conflit de génération isika na hoe olana eo amin'ny elanelan-tsalataona ny ray aman-dreny sy ny tanora izany fa melohan'ny dirantsika ao anatin'izay dindinika fifanankalozakevitra izay dia andeha aloha ho raisina tsiraray avy izy ireto fa mirabanareo izay ato anatin'ny fandaharana iny ary avy hatrany dia hidirantsika ny fantaniana voalohany conflit de génération olana fifanolanana eo anivon'ny salataona noho ny salataona misy elanelana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria kaleba no efa namaly voalohany teo tamin'ny fiarabana dia kaleba no antaniako voalohany hoe tena olana tokoa ve izy io ohatra ny ahoana ny endrika isehoany Taoko misaotra anao may fitenena fahitako anazy zany dia anatin'le eo amin'le ray aman-dreny zanaka ny tena misy olana be satria tanatin'ny génération maromaro dia hita fa tsy mitovy ny fiainana tamin'izany sy ny fiainana ankehitriny satria tamin'izao ohatra hoe rehefa ohatra andefa taratasy any amin'ny olon-teny dia mandefa postra sy ny tariny mandefa taratasy dia elaela vao azy fa ankehitriny dia efa misy ny atao hoe teknôlôjia dia efa izay le izy hoe misy olana zany eo anatrehan'le zareo génération tsy mitovy dia lasa misy zavatra tsy mifandray loatra ao anatin'ny izay misaotra ny kaleba endrika anankiray izao izay nanehoan'ny kaleba azy izay ny amin'ny resaka hoe teknôlôjia ohatra amin'ny fifandefasana taratasy amin'ny olon-tiny fa ho an'ny hafa ve ohatra mety afaka misy manome sary kely azahoan'ny any atokantrano no mijery hoe ohatra ny ahoana indray ny endrika isehoany izay hoe fifanolanana amin'ny elanelana salataona na génération amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay i Angelo misaotra name fiantenena raha amiko manokana indray moa zany ny eo amin'le elanelana moa zany dia mitoetra eo amin'le hoe fomba fisainana satria raha ohatra hoe jerena zao ny génération taloha na hoe génération ny ray aman-drenay moa zany dia samy hafa mihitsy raisina amin'ny fomba fitafy indray nena ny fitafy taloha manko arahana le rebareba ary anafenana an'izay zavatra tokony hafina fa amin'izao indray misy ireo fitafy izay tsy manendrika ary normal be le izy raha ohatra hoe hiteraka disadisa amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria zavatra tokony afenina kosa lasa mipotra eo zareo koa zatra ny fiakanjony taloha hoe zavatra to dia mihaja ary montina ary mampiseho atsaratare amin'ny endrika ivelany fijery ivelany fa amin'izao ny tanora tsy mirona amina zavatra hafa mihitsy hoe mampiseho ny zavatra tsy tokony hampiseho midika ve izay Angelo hoe hiverina amin'ny fomba fitafy mitaolo isika raha amiko aloha dia ivela mihitsy satria lasa mirona lasa hoe miala mihitsy ohatra hoe manipaka be an'ilay izy amin'izao moa zany ny efa misy an'ity lamody ity dia lasa somary sarotrarotra amin'ny tanora ny andray hoe ty zavatra ity tokony atao ary ty zavatra ity tsy tokony atao na hoe arahana ilo antany hevitry ny tovavy isika satria matetika rehefa miresaka ranony ohatra ny raisiny Angelo teo izao resaka hoe fitafiana fanolanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia isan'ny tovavy no isany hoe voakasika betsaka indrindra manahoana ny fahitany ilo an'izay saotra name fitenenana amiko manokana ilaina zany mahita mijery point commun entre an'ilay izy satria tokony hicomprendre zany le ray aman-dreny hoe efa tsy tamin'izany fotoana ny ainany zareo tamin'izany le amin'izao amin'le izy hoe amin'izao efa modernisé zany amin'izao dia le zanaka koa tokony comprendre hoe efa ny ainany zareo tamin'izany le izy mety hoe satria mipetraka indray eo zany le hoe ny ray aman-dreny dia mitady izay fomba rehetra ahasoany zanany dia tokony hanana raha ohatra zao resiko amin'ilay akanjo teo ihany raha ohatra hoe mamana neny ohatra manao hatrany amin'ny kitro kely ianao nefa tianao mini jupe hatraty apoto be dia mba mila hoe satria sady
ho moderniser anao amin'izay fotoana izay no tea anaraka an'le torohevitra amin'le ray aman-dreny a mba atao hatraty ohatra le izy azo ampiarina ve nefa izay raha ho an'ny ilo manokana ny anontaniana hoe marimaritra iraisana zany a nen'ny ray aman-dreny lavabe aty diminujupe dia atao etoeto ohatra le izy arakaraka an'le tokantrano le izy satria raha ohatra zao amina manokana misy hoe akanjo fidino anahy ohatra nefa tsy mampalaizy anahy manao an'le izy dia ohatrany hoe tsy haiko ohatrany hoe hafahafa be dia arakaraka le izy satria misy ankizy zany mba hoe mba mety aminazy foana ny rehetrarehetra hoe hay rehefa ty zany dia ty fa indrindray le izy tena tsy mety mihitsy satria tsy alaizy ianao natin'le izy ohatrany hoe hafahafa be izay tsy alaizy izay mihitsy ny todiako ary amin'ny santael aloha satria eo foana mantsy ny miteraka an'le fifanolanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ray aman-dreny te hametraka fa ny zanaka ihany koa tsy alaizy ao anatin'izay le hoe zavatra apetraky ny ray aman-dreny izay manahoana ny fahitan'ny santael an'izay hoe inona ny tokony atao fomba fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba tonga an'izay le hoe marimaritra iraisana ny zanaka alaizy ny ray aman-dreny mahatsapa-tena hoe mankatony zanany ao anatin'izay mba ahatonga izay zavatra izay mba ilama ny fahitako azy aloha mila manakina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra sika na ny ray aman-dreny na ny zanaka avy eo rehefa mandray ny ten'Andriamanitra sika dia misy aho hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana rehefa misy fifandirana ohatr'izay ao amin'ny ray aman-dreny sy zanaka tsy tokony hisy fampiakam-peo mihitsy ohatra ao an-trano fa miresaka tsotra fotsiny sika dia ny zanaka mila manaja ray aman-dreny satria izay ny ao amin'ny didy folo hoe manaja ny rainao sy ny reninao te hiverina kely ery amin'ilay fantaniana voalohany mitodika ato amin'ny edi indray hoe aiza ny olana ny tena mipetraka amin'ity conflit de génération ty ny ray aman-dreny ve sa ny zanaka ny fahitanareo azy sa ny tanora misaotra betsaka na amin'ny fitenenana raha ny amiko voalohany aloha zany ny fahitako anazy ny lavaka misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia samy manana na ny ray aman-dreny na ny zanaka satria raha ohatra hoe amin'ny lafiny fiakanjo zao betsaka ny zavatra mitobaka any ivelany mondialisation dia ny zanaka tokony isaina hoe ity mety amiko ity tsy mety amiko ny ray aman-dreny tokony ho tonga saina hoe iainako izay zavatra iaina izay raha ohatrany ahoana zany zako raha eo amin'ny toerany maka amin'ny toeran'ny tanora zany ny ray aman-dreny amin'izay fotoana izay manahoana iando miombo-kevitra amin'izay ve iando hoe ny ray aman-dreny ataoko anaty farangisosiny ity midina maka ny toeran'ny tanora ahatsapany toerana misy an'ilay tanora zany azo tanterahana ve zany Faly-miara-tsika rehetra eto aloha zao raha zao zao dia faly-miara-pahaizana tokantrano akeo araka ny hevitra aloha dia marina hoe tokony hidina amin'ilay toeran'ny tanora ilay ray aman-dreny kanefa kosa amin'ilay alala zavatra tena misy amin'izao fotoana izao manko dia amin'ilay teknôlôjia satria izaho mahita fa teknôlôjia tena manapodika ny tanora tanteraka mihitsy raha tsy mahay mitondra an'ilay izy dia tokony ho izy izany hoe raha fahalalako anazy dia ny zanaka izany tokony ho mpanaja ray aman-dreny foana tsika zanaka ny tanora izany tsy hay hitondra fiainantsika mihitsy tsika nanao ahoana fa tokony hanaja ray aman-dreny foana angamba tsy misy ray aman-dreny anoro-bato mafana ho an'ny zanany izany hoe dalanao mankary dia tsy maintsy ataonao izao zavatra izao fa matoa ray aman-drenao manoro anao hoe izao atao dia izao dia tokony manaraka tsika zanaka fa tsika rehefa tsara fitondran-tena fotsiny eo amin'ny fiainana dia mahita voka-tsoa foana dia todika kely indray amin'ny angelo ahako amin'ny mahatanoranao manana viny ianao sakana hatraranao an'ny vina tianao apetraka ve izay le hoe fifanolanana sy fitovikevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay vokatra izay le conflit de génération izay aminahy moa zany ohatrany tsy dia sakana le izy satria
ny ao an-trano moa zany tsisy raha tsy hoe anankitelo zay dia za koa moa amin'ny mahalatokana anahy dia lasa hoe somary permis amin'izay zavatra ataoko nefa vitsivitsy ahy moa zany ny zavatra tena hoe tsy dia azo ataoko e fa raha tsy dia misy olana moa zany fa ny olana be tena hoe hitako hoe tena mame tena mibahana be eo amin'ny elanelana ndray aman-dreny sy ny zanaka dia le fomba fisainana zay no tena hitako mibahana satria samy manana ny moral sy ny fomba fijeriny daholo le izy manana ny mahazatra anazy ary za manana ny anahy manokana ary io konkoa hitako tena problème be amin'le ray aman-dreny sy zanaka le fomba fijery ary le fomba fandinika satria le ray zatra an'le amin'le monde efa modernisé dia miditra anaty resaka teknôlôjia ary manaraka an'izay zavatra rehetrarehetra mivoaka ohatra dia izy nefa zatra amin'le fiainana taloha le somary milamindama raha kira milama sy ny tany nefa za lasa zatra an'le ohatra hoe fiainana somary mikorotandrotana kely amin'le vaovao dia ohatr'izay izy aminareo zao te antany hoe izy aminareo no manana hevitra mifanohatra amin'izay any angelozay ny anazy zany fahitany anazy dia hoe tsy sakana ho amin'ny fizorana ho amin'ny fahombiazana ny resaka fifanolanan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izy ny mahita hoe zay indray mahita hoe tena sakana kosa le izy satria zao hoe ilo amiko le izy misy sakana ihany satria raha mikorotana ianao miaraka amin'ny ray aman-drenao hatrano satria tsy mifanaraka le hevitra dia ohatrany hoe perturbe zany ianao hoe za tsy avela manao an'ity fa maninona ary dia ohatrany hoe indraindray le izy lasa manosika anao hoe alô rangasy lalany any lalany fa alô ty atao ihany dia indraindray koa ianao ohatrany hoe miasa saina be foana dia tsy mahavita ninina mihitsy e satria bana be ao anatin'ny lohanao zany hoe tsy mifandray le ondinareo sy ny le ray aman-dreny dia ohatrany hoe lasa manakana anao androso zany le izy amin'izay fotoan'izay inona raha ny vahaolana e raha nareo no jerena na ho an'izay mahita hoe sakana le izy na ho an'izay mahita hoe tsy sakana ho amin'ny fizorana ho amin'ny fombiazana le izy inona ny vahaolana hitanareo hoe mety analan'izay elanelana na antsana izay mihitsy moa no lazany edy azy teo rahany hoe na antsana lavaka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay misaotra betsaka na mifitenenana ny voalohany aloha ny anenana izay lavaka izay ilaina ny fifampiresahana fifanankalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny fifankazahoana dia fahaizana maka ny toeran'ny hafa eo amina situation anankiray zany ary ho an'ny Santael inona ny vahaolana hoentin'ny Santael mba anaronana na tsy ahitana mihitsy ny aran'izay hoe lavaka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay amin'izay valiteniko izao sady tsy maka an'le toeran'le olona hoe voabahana no le izy tsy maka ny toeran'le olona ihany koa hoe mety le izy fa samy manana ny fahadisoany daholo ny olombelona raha ny tokony ho izy tokony micomprendre ny zavatra misy na ny zanaka na ny ray aman-dreny zany hoe ninina miseho eo dia tokony eken'ny zanaka ary tokony eken'ny ray aman-dreny ihany koa fa nefa mila fampiresahana ihany koa le izy rehefa miresaka dia miresaka ara-dalàna tsara fa tsy tonga dia hoe ohatra hoe zany aina talohanao marina fe ny aina talohanay ny ray aman-dreny fa ilaina ihany koa ny ray aman-dreny mba mihaino ny etaetanay sy ny hevitray dia mifanakalo hevitra eo tsika rehefa mifankahazo tsara ny resaka dia milamy eo foana ando inona ny mba hofehiny izay zavatra rehetra hitantsika teo izay raha vahaolana mba azoko aroso zany dia hoe ny fandrosoana misy foana eo amin'ny fiainana dia tokony ho izy zany ny ray aman-dreny sy ny zanaka tokony hisy fifampitokisana tena akaiky be mihitsy tokony ho fantatry ilay ray aman-dreny hoe ohatra ny ahoana ny zanany dia tokony ny zanaka koa tsy hanafina zavatra eo amin'ny ray aman-dreny satria raisiko ohatra hoe raha eo amin'ny fianarana na fitiavana ohatra hoe misy olana izy eo amin'ny fitiavana dia miresaka amin'ny reniny izy na ny rainy hoe misy ohatr'izao problèmako satria manko mahatonga nay tanora amin'izao fotoana izao voaroboka manao zavatra kiafinafina ohatra hoe misy olona tianao dia
dia manao secret ohatry ny hoe angalanao ohatry ny hoe fafinaretana ilay zavatra fa tokony izy raha tena tianao ny olona anankiray dia tokony tsy hoe tonga dia miroso fa ohatry ny hoe mandroso dingana tsikelikely dia mamakafaka tsikelikely satria mino koa fa izay tanora reto mbola aroso amin'ny tokantrano koa rehefa lehibe dia mbola ho ray aman-dreny dia samy mifandinika izany fa tokony isy ifampiresahana akaiky eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny. Manao ahoana fahitany kaleban'izay fenina vahaolana ihany koa ary? Fahitako anazy izany dia tsisy tsara no mifampiresahana ary zareo ka mbola mitokantrano dia ataoko hoe io mibazan'ilay fiainana-tokantrano satria raha tsy izay manko dia lasa tsy mifampatoka ray aman-dreny sy zanaka dia io ilay tena olana be amin'izao toetrandro ankehitriny izao raha fahitako anazy. Ie, dia todika farany atsy amin'ny ilo manana 3 sekondra avy nareo telo menada hitsondranareo fehitenina vahaolana ihany koa. Na dia efa niteny ery ilo teo, ilo nanomboka azy mantsy. Fehany ve ilaina izany le fifampiresahana mafisina foana fa zay mila micomprendre izany na ny ankila mba ahafahana mahazo an'ilay marimaritra iraisana kanefa koa misy ilay situation zao ilay ray aman-dreny tsy manaiky mihitsy satria izy ray aman-dreny dia ohatry ny efa mibahana be ao an-tsainy hoe ianao zanaka tokony hanaja anazy tokony hankatohana azy kanefa ny tokony maka amplasin'ilay zanany izy satria ilay zanany koa fantany hoe efa modernisé izy manaraka an'ilay toetrandro dia maka plasiny izy hoe raha za zany teo amin'ny toerany dia zavy hicontre an'ilay ray aman-dreniko sa hoe hanaja anazy sa hoe ohatr'izany satria tokony hoe fantan'ilay ray aman-dreny zany hoe tsy hanaraka an'izany ilay zanany tokony tedavana izany hoe inona izany ilay marimaritra iraisana zany ahafahany zareo hoe samy manana ny samy alaizy ao anatin'ilay izy satria misy fotoana ilay zanaka foana no miandure an'ilay zavatra dia izay. Mangasitraka nilo Angelo. Mba mitinako an'ilay resakantsika teo moa izany dia ny anahy indray mitovy hevitra amin'ilay zareo aloha izany ilay amin'ilay resaka fifampiresahana fa nefa amiko konkoa tsy dia mahampy ilay fifampiresahana. Misy fotoana manko ny zavatra tsy vitany resaka fotsiny na dia rezaka ny anazavy eo ary ianao rehefa miteny izy hoe diso dia diso fa tena mila mifankafantatra tsara aloha izany hoe resaka fomba fisaina sy ilay toe-tsaina ao an-trano ary ilay hoe ohatrana ahoana izany ny ondray izany miteny izany ohatrana ahoana ilay fizotran'ilay fiainanao atokantrano dia jerenako aminahy moa izany tena hoe za moa izany amin'ilay hoe somary zarery dia za tsy dia manana olana hoe hiady amina hoe zoky zandry izany fa nitako hoe olana tena hoe sady amitinako anazy le problème moa izany dia aveo ataoko solution ihany amitinako an'ilay olana aloha izao le eo amin'ilay resaka telefona angamba raha aminay tanora dia nefa sarotra be aminay konkoa nefa nisaraka amin'ilay izy satria na ny leçon devoir efa ao daholo dia nefa tsitako izany izay hoe fomba elana anazy somary sarotrarotra ampiko aloha izay. Eny ary metsika 10 secondes ety. Ny azany ho fehany izany dia fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka mila resy zavatra tsy zaka rehetrarehetra izany mila tenena amin'ny ray aman-dreny ka raha ohatra hoe tsy eken'ny ray aman-dreny ilay izy dia mbola misy anie Andriamanitra mbola eo Andriamanitra afaka menanao dia ny fanontelo betsaka fandrosoana fa taro izay mahasoa sy tsy mahasoa anao izay angamba ny anazy. Nafana dia nafana ny adi-hevitra ary mino izahay fa nisy ny sotombotsika tany atokantrano tany voalohany indrindra ho an'ny ray aman-dreny kanefa faharoa mahafandaharana ho an'ny tanora azy dia ireo tanora ihany koa sy ireo zandry-zanaka afaka nisintona lesona avy amin'ny hevitra noentiny reto tanora mafana fo sy mavitrika dia mavitrika ireto izay ampatsahivina hatrany fa avy ao amin'ny lycée privé adventiste Rajoelson Somanandrariny série D izy ireo enina menaday izy ny solotena tejo izay nahitana ny Ilo nahitana ny Angelo nahitana ny Edi nahitana ny Santael Iando ary ihany koa i Kaleba. Izay kosa metraka ny mandrapitafa mandra-piresaka aloha fa ny fanirianay dia hisy hatrany ny fitohizan'ny fifandraisana mahafinaritra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ka hahatonga ny tanora hizotra ho amin'izay fahombiazana izay. Mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray ary veloma tompoko.
Rankizy miaino nianadrainao mankatoava ny lalandreninao fany hafatsy mahavitanao hafaiany ny resireninao fitiavandray fitiavandreny mitsinjony zanany mirariso ravo miteny mahasony anatraomely zaza mankato mafaliny ray handova fitay narahatrizay ny zaza mafilo mampahoriny reniny mahafoy ny andro ire fitiavandray fitiavandreny mitsinjony zanany mirariso ravo miteny mahasony anatraomely rankizy manaja ny resireninao teo maro andro sy ambinina ianao fizay may manaja no mebony nahitra naiza misy azy honina finaritra fitiavandray fitiavandreny mitsinjony zanany mirariso ravo miteny mahasony anatraomely fitiavandray fitiavandreny mitsinjony zanany mirariso ravo miteny mahasony anatraomely mitsinjony zanany mirariso ravo miteny mahasony anatraomely mahasony anatraomely mahasony anatraomely faly miaraba tsika sy mamanga ny tokantranontsika indray am'izao batafolakandro izao ny fiadanany tompo sy ny fahasoavana ane dia ho amintsika mandrakariva androanytsika dia ijery loahevitra manokana mandritry ny vavaka izay atao ho an'ny marary na any amin'ny hopitaly na ny an-trano ny loahevitra diniantsika amin'izany dia hoe na dia mahatsaro tena malemy azy dia afaka ampiasain'Andriamanitra foana na dia mahatsaro tena malemy aza dia afaka ampiasain'Andriamanitra foana alaitsika ao amin'ny Koritianina voalohany toko voalohany 1:20 ka ny tapany faharoa no akatsika lesona manokana ny amin'izany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany rehefa hitatsika dia manao hoe ary
ny malemy am'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra ampamenatra ny mahery ary ny malemy am'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra ampamenatra ny malemy. Mety mba ohatrana angambany ianao zay mety ao anatin'ny sokajiny olona tsotra amin'ny teny frantsay amin'ny teny baikitsika moa dia ataon'ny olona hoe ordinaire, ataontsika hoe tsy dia avanana loatra, tsy afaka manao zavatra loatra, tsy afa manoatra fa ambany fahafahamanao e. Amin'ity androany ity nefa dia mahafaly ihany milaza aminareo fa io fahalemena mety ananaonao io mihitsy no hitarika anao amin'ny lafatra sy ho amin'ny zava-mahagaga na ataontsika hoe extraordinaire. Fa zao mila matokan'Andriamanitra isika de mila miroso ary mila miroso hatrany hatramin'ny anehoan'Andriamanitra ny fahagagany. Andriamanitra dia afaka manao zavatra mahagaga na ohatsika hoe ny chose extraordinaire azon'Andriamanitra atao zany amin'ny olona tsotra miaraka amin'ny olotsotra na hoe gens ordinaire hozy izy ny teny frantsay. Jereo any i Gideony ny hevitra izy fa izy no kely indrindra raha oharina amin'ny Israely rehetra. Hitantsika eo amin'ny mpitsara toko fahaenina ka ny 110 izany. Izao izy no kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Maneho zany fa malemy izy, tsy afa manoatra izy amin'ny fahafahana ananany. Kanefa rehefa natolo no an'Andriamanitra le izy dia ain'Andriamanitra ny miditra tseratra teo amin'ny fiainany. Na dia torohevitra kely fotsiny zany narahany torohevitra avy amin'ny Jehovah no narahany dia afaka manotosy zany ampinoana de ilay olotsotra lasa mahavita zava-mahagaga. De toy izany koa ohatra Mosesy, toy izany koa ohatra Davida. Mety misy tsy manam-pinoana ho sitran'i Jehovah angambany isika. Tsarova nefa raha voalaza amin'ny Hebreo toko 1:10 de milaza izy hoe mety misy tsy manam-pinoana ho sitran'i Jehovah angambany isika fa tsarova fa zay manatin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa am'izay mazoto mitady azy. Raha ohatra zany tsika ka manatin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino tsika fa misy izy sady Jehovah ihany afaka maly soa am'izay mazoto mitady azy. Inona zany misakana antsika hoe zaho mety malemy, zaho ohatr'izao, kanefa Jehovah dia afaka mampiasa antsika amin'ny fahalementsika io ka ho lasa zava-mahagaga eo amin'ny fiainana mihitsy ny fomba fitondran'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no maneho izany eo amin'ny fiainantsika ka ny vavaka izay asanantsika eo aminy de lasa tonga eo amin'ny fiainanao mihitsy ary le izy satria ianao mazoto mitady azy. Noho izany de zao teo sitrana ve tsy teo sitranin'i Jehovah ve ianao? Aoka hiandro fitondran'i Jehovah ary aoka tsika anantena azy fa ny ordinaire de olona lasa extraordinaire. Zany ny extraordinaire zany miandry anao amin'ny fahasitranana ara-panahy, fahasitranana ara-nofo. Ka aoka zany tsika hiandry an Jehovah ary atoky azy mandrakariva. Iza moa zany no hoentsika ambavaka androany. Ny hoentsika ambavaka de zao ny hôpitaly polyclinique adventiste Soamanandrarina ka ny service médecine, ny service chirurgie, service communautaire ary ny clinique dentaire no hoentsika ambavaka am'izay hôpitaly izay polyclinique adventiste Soamanandrarina izay. Hoentsika ambavaka ihany koa ny hôpitaly maternité Bevelantanana ka ny deuxième étage, ny troisième étage, quatrième étage no hoentsika ambavaka. De ny farany de ny hôpitaly centre hospitalier universitaire Andotapenaka no etsika ambavaka manokana am'izao takariva izao. Ka dia iroso amin'ny vavaka zany isika izao. Tompo Andriamanitra
lehibe sy masina indrindra ny danitro tolorona anao an-tranony dera sy ny saotra sy ny voninahitra hatramin'ny talosa ankehitriny ary amin'ny hoavy misaotra no ny fotoana manokana izay ahafahana mitondram-bavaka ny marary ato amin'ny sehatry ny tobo-pitsaboana ity tononona manokana androany ny polyclinique adventiste somanandrariny dia tanan'reto servisy manaraka reto ny servisy chirurgie service médecine ny clinique dentaire adventiste ary ny dispensaire adventiste ito somanandrariny mangataka aminao zay Andriamanitra hidratsehatra amin'ny sokajy ny mpitsabo rehetra ny mpisehatra ny fahasalamana rehetra ao ianao Andriamanitra nome fahendrena azy ireo anome fahaiza manao azy ireo eny fa na dia ny mpanadio trano sy ny mpikarakara rehetra amin'io toeram-pitsaboan'io ny fitantanana asa ao ianao Andriamanitra no hitana manokana n'izany tobo-pitsaboana izany ka ho sehatra voalohany amin'ny fitoriana filazantsara izany sehatra manokana izany tononona aminao koa Jesosy Kristy eo ny hôpitaly be filatanana maternité be filatanana deuxième étage troisième étage quatrième étage ianao Andriamanitra ny sehatra manokana ho an'ny marary rehetra amin'ny hôpitaly io ary ny infirmiera rehetra ny major ny dokotera rehetra natramin'ny mpandidy ianao Andriamanitra hiditra antsehatra amin'izy ireo amin'izao fotoana sy ora izay anoana ny vavaka izao ary tonononanao farany koa tompo ny centre hospitalier universitaire ao Andotapenaka ianao Andriamanitra ny tany marary rehetra ao sy ny mpitsabo rehetra ao ihany koa tononona manokana koa Andriamanitra ny marary rehetra an-trano rehetra ianao Andriamanitra ny jery sy tsidika azy ireny isan-trano ka ampahery azy ireny amin'ny aretina izay mikiky azy ireny ka ny irinay dia ho tonga azo ho sitrana na ny ara-panahnya ho sitrana ihany koa ny aranofo tonono amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy ny vavaka miaraka amin'ny mbola amelanao ny elokay tsiraray avy amen Faniriku lalina miandu bata
amin'ny fifaliana indray le avana malala no hiara-panatsika rehetra tratranyity andro fahafito ity izay andro anko amaranantsika ny herinandro fiaraha-mivavaka herinandro anko izay ny rahantsika nianatra tamin'ilay andriamanitra izay tompony zavatra rehetra ny amin'ny fitantanam-piainana kristiana ary nandiny atsika ny loha hevitra lehibe izay manao hoe andriamanitra aloha minao fa nandritran'izay herinandro izay dia tena resy lahatra ianao tena tsapanao fa andriamanitra tokoa no tokony lolaharana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ity andro fahafito ity izay amaranantsika azy ihany koa dia andinika lohateny anankiray-tsika manao hoe malala tanana na dia marary aza izany andehantsika hivavaka dia iroso avy hatrany amin'izany lohateny izany raina izay ny an-danitro misaotra noho ny fitahinao anay ka tratranyity andro fahafito ity misaotra inko noho ny tombontsoa izay menao mbola ahafahana mandray ny afatra avy aminao ary indrindra mbola ahafahanay mianatra aminao ny amin'ny fitantanana nyreo fananana izay omenao avy aminao izy ireny fa izay dia natao mpitantana ihany mpitandrina izany fananana izany dia meo anay ny fahendrena ary indrindra tario zahay ny mba aizanay mitantana izany ho fanomezam-boninahitra anao reny ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary mahafinaritra ny lohahevitra izay nodiny atsika nandritra ny herinandro manao hoe andriamanitra aloha petraka ny fantaniana azo apetraka mahakasika an'izany manao hoe fanahoana fa inona ny mahatonga an'izany inona no ambadika an'izany hoe andriamanitra aloha raha hamaky ny ten'andriamanitsika tombotsika any amin'ny genesisy dia zao ny voalaza le ten'andriamanitra ao amin'ny genesisy toko voalohany ny 7:20 zao ny voalazany ten'andriamanitra genesisy toko voalohany ny 7:20 voalaza
ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambony tany rehetra ary ny azo rehetra izay misy vo sady manitsambo dia hofinana ho anareo ireny. Volaza eto zany ravana malala fa Andriamanitra atramy voalohany dia nanome atsika ny zavatra rehetra, nanome atsika ny zavatra rehetra Andriamanitra. Dia resy lahatra isika zany fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ireo fananana zay eo am-pelatanantsika ireo dia azadiny fa avy amin'Andriamanitra izy ireny. Ny ten'Andriamanitra dia efa milaza fa atramy voalohany dia nanao hoe Andriamanitra indro efa nomeko anareo, efa nomeko anareo zany. Dia raha mamakytsika ao amin'ny toko faharoa amin'le Genesisy dia zao ny voalaza hoe inona zany no anjarantsika olombelona manoloana an'izay zavatra izay. Genesisy toko faharoa dia vakitsika ny 5:5. Genesisy toko faharoa ny 5:5. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra nitondra andralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy. Jereo tsara le voalaza ny ten'Andriamanitra. Arao tsara lizy. Ny teny Andriamanitra tamin'ny voalohany manao hoe indro efa nomeko anareo ny sakafo, ny zavaboary, fihinana sy ny sisa. Dia eto amin'izay Andriamanitra dia milaza manao hoe netiny ny olombelona dia nampitoeriny, namponenany tao amin'ny toerana anankiray. Hanao inona? Dia mazava le volazan'ny ten'Andriamanitra eto, hiasa sy hitandrina ny sa. Zay zany le hoe fitantanana fananana, mitantana fananana. Aniza le fananana? Atsika ve? An'Andriamanitra le fananana. Fa nomen'Andriamanitra atsika ilay fananana mba ho tandremantsika izany, mba ho tandremantsika, mba ho tantanatsika ihany koa ary hampiasaina zay le hoe hiasa sy hitandrina. Hampiasaina zany ilay fananana zay nomen'Andriamanitra. Ena andeha hiditra amin'ilay lohatenitsika manao hoe malala tanana na dia maharary azy izany. Malala tanana na dia maharary azy izany. Zay zany le hoe manome na dia mafy aminao azy izany dia manome mandrakariva. Malala tanana. Tena zay tokoa ve zavatra amseho? Iza no ohatra raisika avy amin'izany? Ndao tsika maky ny ten'Andriamanitra. Ao amin'ny Deutéronomie no vakitsika aloha voalohany indrindra. Deutéronomie toko 5 dia vakitsika ny 7:20. Deutéronomie toko 5 ny 7:17 sy ny 20. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra. Ozy izy. Ary andrao enao anao anakapo mihevitra zany enao manao anakapo dia tandremo izy sao enao manao anakapo ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao arena izao. Tandremo enao izy manao anakapo ny tanjako sy ny herin'ny tanako zao aneno ny asa zao aneno ny fofotra zao aneno ny karame ozy isika fomba fiteny zany ka nazahoako vola. Dia ny Baiboly milaza tsara hoe andrao enao izy manao anakapoan zany hoe ny tananao sy ny herinao no navorianao zany fananana izany. Fa ahoana voalazany ten'Andriamanitra 10:20 dia ozy izy fa tsarovy Jehovah Andriamanitra tsarovy Jehovah Andriamanitra amin'ny fomba ahoana? Fanahoana? Fa izy no manome anao hery mahavory arena mba ahony ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Tsarovy Jehovah Andriamanitra fa izy no nanome anao hery. Zay voalaza eo
avory fananana be da be. Mazava ho azy zay zany mahatonga le hoe mila malala tanana isika. Raha mijery an'le lohateny zany tsika eto hoe malala tanana na dia maharary azy izany de mazava ho azy fa fanolorana fisaorana an'Andriamanitra. Amin'ny teny tsotra fanaovana fanatitra. Tsarovo Jehovah Andriamanitra ao fa izy nanome anao hery avory arena. Indraindray le havana malala dia tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika io ten'Andriamanitra io. Fa rehefa mahavory arena isika, rehefa mahazo fananantsika, dia adino tanteraka Andriamanitra, adino tanteraka Andriamanitra. Tsy heverina mihitsy aza Andriamanitra ka anokana fotoana na de fotoana fotsiny aza isaorana an'Andriamanitra. Ary indrindra ny hanolotra fanatitra ho fisaorana an'Andriamanitra. Adino tanteraka Andriamanitra. Ary izay mahatonga an'Andriamanitra mampitandrina any amin'ny Malaki 3 de zao le voalaza le ten'Andriamanitra fampitandremana. Dia ozy izy Andriamanitra Malaki 3 de ovakitsika ny 9:9. Ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra fampitandremana Malaki 3 ny 9:9. De zao ny voalaza: handroba an'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo. Mametraka fanontaniana Andriamanitra eto hoe handroba ana ve ianareo? Tsika olombelona zany. Handroba an'Andriamanitra va ny olona ozy izy no mandroba ianareo. Fa ny fomba ahoana kay no handroban'ny olombelona an'Andriamanitra? Sadia fa Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra. Zay le nijerevantsika hatramin'ny voalohany teo tany amin'le Genesisy. Izy nanome atsika ny zavatra rehetra. Ary isika dia nampitoeriny eto amin'ity tany ity mba hiasa sy hitandrina ireo fananana. Hiasa sy hitandrina ireo fananana ireo. De eto Andriamanitra mampitandrina atsika hoe handroba avy ny olona ozy izy. Amin'ny fomba ahoana? Ndao ary hotoizantsika ilay ten'Andriamanitra. De ozy izy ao amin'ny Malaki 3:9 tsika de zao ntoy: nefa hoy ianareo, manontany ny olona mamaly an'Andriamanitra, amin'inona moa no androbany anao? Andriamanitra ô, amin'inona moa no androbany anao e? De eto ry havana malala mazava ny valiten'Andriamanitra. De ahoana ozy izy mivaliteny? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Haika izay zany mahatonga le hoe falalatanana na dia marary aza, satria indraindray dia mavesatra amintsika olombelona tokoa ny manome ho an'Andriamanitra fisaorana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Amin'ny teny mahazatra antsika moa zany anam-piangonana de hoe rakitra ozy izy tsika. Dia indraindray zany mavesatra amintsika olombelona izy io. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra mampitandrina atsika eto hoe tandremo sao de mandroba ianareo ny amin'izany. Le hoe mandroba de mazava ho azy dia maka fananana zay tsy antena dia alainao. Ary le mandroba dia samy hafa le mangalatra. Ny mangalatra dia tsy eo imason'ny tompony, alainao le zavatra. Fa ny mandroba dia eo amason'ny tompony no angalanao an'le zavatra. Zay le mandroba. Ary mazava be le ten'Andriamanitra satria tsika io eo mason'Andriamanitra ne, hitan'Andriamanitra ne no ny fampiasantsika an'le fananana zay nomeny atsika dia alaitsika ho an'ny tenatsika le fananana, fa tsy manolotra fisaorana an'Andriamanitra isika lay tompony lay fananana amin'ny alalan'ny fanatitra. Mino ry havana malala fa rehefa nandita amin'iny herinandro izy sika
zay mifarana amin'ity andro fafito ity mino aho fa tsy androban'Andriamanitra intsony ianao ary mino aho fa tsy androban'Andriamanitra intsony ny tokantrano tsirairay avy niza niza satria fantatrao ny tokony atao amin'izao anio izao malala tanana na dia marary aza ry havana malala andao maky baibolitsika fa ny baiboly dia milaza hoe izakay no nanome ohatra ny amin'izany nanome izy na fo izy na dia na mafy tamin'ny aza na dia na rary tamin'ny aza ndao tsika maky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 5:5 dia zao le voalaza ny ten'Andriamanitra Romanina 5:5 zao mivaky ny teny fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ao amin'ny 5:7 dia zao ny voalazan'le ten'Andriamanitra Romanina iantsika 5:7 dia ozy izy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy tsy omena antsika miaraka aminy maimaim-pona koa va ny zavatra rehetra izay tsy niaro ny zanany lahy jereo tsara Andriamanitra neny miresana eto hoe dia ozy izy tsy niaro ny zanany lahy dia Jesosy Kristy zany tsy narovany Jesosy Kristy fa natolony hamonjy antsika rehetra ozy izy Jesosy Kristy mafy tamin'ny Andriamanitra ry havana malala ny nahafatesany Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana mafy tamin'Andriamanitra ny nidinany Jesosy teto amin'ity tany ity ka maty hamonjy ny olombelona mba hananantsika fiainana mandrakizay mafy tamin'Andriamanitra kanefa dia tsy niaro ny zanany lahy izy fa natolony hamonjy antsika rehetra Jesosy moa tsy omena antsika miaraka aminy maimaim-pona koa va ny zavatra rehetra jereo ane zany fitiavan'Andriamanitra jereo zany fitiavan'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy kay no voalaza eto hoe malala tanana na dia marary azy izany Andriamanitra mihitsy kay nanome ohatra ny amin'izany izy nafoy ny zanany lahy tokana dia Jesosy Kristy na dia tena mafy taminy azy izany ary iarahantsika mahafantatra ane zany fa rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana Jesosy rehefa efa ialaina Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana dia maizina ny tany manontolo rehefa tamin'ny mitatao vovonana maizina ny tany manontolo dia niantsoantso Jesosy manao hoe raha eo nahoana dia mahafoy ahy ianao io zay le voalaza hoe malala tanana na dia naharary azy Andriamanitra ny nanome ohatra ny amin'izany Andriamanitra nanome ohatra ny amin'izany dia zay le toetra n'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra mba hananantsika ihany koa izay toetra izay malala tanana na dia marary azy izany eny na dia mafy aminao azy satria mety manjaka ny fitiavan-tena eny na dia mafy aminao aza satria mety miaino anatin'ny fahantrana ianao mety miaino anatin'ny fahasairanana ianao mafy aminao ane zany hoe mahafoy fanatitra ho an'Andriamanitra izany ny ompela-tanana azy efa kely ny hoanina azy efa tsy misy nefa mila manome fanatitra ho an'Andriamanitra ianao mofisaonana an'Andriamanitra lay tompony ny zavatra rehetra mafy zany mara zany kanefa izay toetra izay tian'Andriamanitra iainantsika tian'Andriamanitra hananantsika izay toetra izay malala tanana na dia marary azy izany tantara ao amin'ny Lioka 1:20 no tena milaza ny amin'ny io lohateny io
dia tantarany lay lelam-panakarena sy lay vehivavy mpitondra tena zay nanao fanatitra tao amin'ny tempoly nanao fanatitra izy ireo dia ny voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Luka 4:20 dia mahafinaritra be satria voalaza fa Jesosy nijery izy nijery ny fandatsaky ny olona fanatitra tao amin'ny lay fanatazana dia nojerevan Jesosy ny fandatsaky ny olona tao dia nisy lelam-panakarena nandatsaka be da be matevina be mihitsy satria manambola dia nandatsaka be da be fa rehefa tonga lay vehivavy mpitondra tena dia farantsakely anankiroa no nalatsany dia hoy Jesosy tamin'izay fotoan'izay manao hoe lazaiko aminareo mana tokoa io vehivavy io no nandatsaka betsaka sy nanome be indrindra tamin'izy rehetra fa ohatrinona ny nalatsany tao hoe farantsakely roa ane nalatsany tao hoe raha ampitahina amin'ny nalatsak'ilay lelam-panakarena tsisy dikany ane le farantsakely roa hoe fa ny ten'Andriamanitra dia milaza mazava tsara dia ndao ny vakitsika le ten'Andriamanitra Luka 4:20 dia vakitsika ny 2:4 Luka 4:20 ny 2:4 dia zao le volazany ten'Andriamanitra fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao amin'ny rakitra aika izay le izy tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao mpanakarena izy dia nandatsaka satria nanana be da be fa inona nataon'ilay vehivavy mpitondra tena farantsakely roa nalatsany dia inona ny voalazany ten'Andriamanitra ndao toizantsika vaky teny fa izy kosa lay vehivavy zany tamin'ny fantrany tsindrina tsara io teny io tamin'ny fantrany no nandatsahany inona ozy izy ny fivelomany rehetra izay nananany ry havana malala malala tanana na dia marary azy izany le vehivavy mpitondra tena tsy manana afa-tsy farantsa kely anankiroa io ny fivelomany io zany no hoaniny io ny zavatra iainany farantsa-kely roa fa rehefa niditra tao amin'ny tempoly izy dia nalatsany lay farantsa-kely anankiroa ny fivelomany rehetra ozy izy zay nananany nalatsany tao toetsaina manahoana zany toetsaina izany izay le toetsain'Andriamanitra ary aitsika tsara le toko sy andinina any amin'ny Jaona toko 7:20 aitsika tsy anjery zay toko sy andinina zay dia le manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay ny fananany rehetra Jesosy Kristy rehefa nidina tetỳ ambony tany ny lanitra manontolo mihitsy ane no niaraka tamin'i Jesosy Kristy ary ny lanitra manontolo mihitsy ane no nomen'Andriamanitra nafoin'Andriamanitra ho antsika olombelona nomeny manontolo lanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izay toetsaina izay kainy nananan'ity vehivavy ity rehefa nandatsaka ilay farantsakely roa izy ny fivelomany rehetra ny fiaina manontolo nalatsany tao amin'ny fantatsahan-drakitra malala tanana satria nahoana fantany ilay Andriamanitra izay ivavahany fantany ilay Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra ary fantany fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fantany fa tsy ny eliny na ny tanjany na ny asany tanany no azahoany arena na fananana fa tsarovo zay Jehovahandriamanitra zao izy no manome anao hery avy amin'ny zavatra rehetrarehetra ry havana malala izany toetsaina izany no tian'Andriamanitra hananantsika ihany koa toetsaina manana fahafoizatena
fahafoizatena, mafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra, ilay tompony zavatra rehetra. Ary zany ane le voalazana Matthieu 5:1 toko sandiny mahazatra atsika izy io, Matthieu 5:7-8 dia mazava be le voalaza le ten'Andriamanitra zay manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana, dia ahoana izy izy dia hanampy anareo zany rehetra izany. Katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Dia aza manahy ny amin'ny ampitso, aza manahy ny amin'ny fiainanao, fa tsarovy Jehova Andriamanitra ao. Amin'ny alalan'ny fanatitra no isaorantsika n'Andriamanitra. Rakitra ao izitsika, rakitra. Ndraindray dia mampalahelo ny zavatra miseho, satria nomen'Andriamanitra fitahiana ianao kanefa tsy mahay misaotra n'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Na tsy manao fanatitra. Nahazo fitahiana ianao fa tsy misaotra dia tsy manao fanatitra. Na manao fanatitra fa tsy malala fomba. Aloha tonga dia izay no itenenantsika anazy. Ohatrantsika olombelona manao an'izany ane, nomena zavatra dia indraindray tsy misaotra akory, ary indraindray aza tsy malala fomba, dia raha tsy efa tenena hoe maiza misaotra, zay vao misaotra. Misaotra to. Ry havana malala, ny Baiboly dia mampianatra antsika. Ary amaky tiantsika, ndao vakitsika ao amin'ny ten'Andriamanitra ary hoe ahoana kay no tokony isaorantsika an'Andriamanitra. Deutéronomie 4:10. Deutéronomie 4:10 dia vakitsika ny andininy 9:10. Andininy 9:10 tapany farany dia toizantsika amin'ny andininy 7:10. Deutéronomie 4:10 ny andininy 9:10 tapany farany ary ny andininy 7:10. Zao vaky ny teny. Ary aoka tsy siseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova. Io le lazaiko amintsika teo hoe tsy mahay misaotra tsika, tsy malala fomba tsika. Dia miseho anatrehan'Andriamanitra sika any am-piangonana ane io any amin'ny toerana fivavahana, dia manatrika an'Andriamanitra sika kanefa tsy mitondra fanatitra. Ina moa le fanatitra? Fisaorana an'Andriamanitra ane ny fanatitra. Dia eto ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe aoka tsy siseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova. Andininy 7:10. Inona arany zavatra atao? Eto ankoa dia mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra hoe aoka re mba halala fombontsika, dia tsy ina zany fa dia hoe mahay misaotra, malala tanana ary manana fahafizatena. Ahoana voalaza ary? Andininy 7:10. Fa aoka samy anatitra izay zakany avy. Hatreo aloha, aoka anatitra izay zakany avy, tsy terena fa zay zakany. Dia mety eritreritra ianao hoe nena tiany anahy ny zakako, ohatra, ary ahy zato, io ny anahy ny zakako. Atao fanatitra ho fisaorana an'Andriamanitra io zany. Nena roanjato ny zakako. Fandao toizantsika le ten'Andriamanitra. Tsika avy eny mamaritra ny hoe inona otrina ny zakanao, ahoana ny zakanao. Ndao vakitsika lisy. Dia ozy izy ny toyiny. Aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehova Andriamanitra ao izay omeny anao. Aika zany. Andriamanitra no mamaritra hoe ity ny fitahiana menanao, ity zany no tokony ataonao fanatitra ho fisaorana an'Andriamanitra. Zay voalazaneo io hoe araka ny fitahian'i Jehova Andriamanitra ao izay omeny anao, fa tsy hoe araka ny fevitrao na hoe araka ny zay zakanao, fa
araka ny fitahiana zay nomeny Jehovah anao no hananomezanao fanatitra ho an' Jehovah ho fisaorana azy. Amin'ny toe-tsaina manahoana? Amin'ny toe-tsaina manana fahafizatena, amin'ny toe-tsaina feno fahafizatena tahaka n'ilay vehivavy mpitondra tena nandatsaka farantsakely anankiroa. Andeha ho faranantsika ny dinidinika amin'ity andro fahafito ity. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ary mampianatra antsika mihitsy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny fitantanana fananana, fitantanam-piainana dia mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra. Mazava ho azy fa rehefa manolotra fisaorana an'Andriamanitra isika, manolotra fanatitra ho an'Andriamanitra isika, dia amin'ny fitiavana no anolorana izany, amin'ny fitiavana. Mazava ho azy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra andao tsika maky eo amin'ny Korintiana voalohany ary. Korintiana voalohany no andeha vakitsika, dia vakitsika ny toko 7:10. Korintiana voalohany toko 7:10. Dia andao vakitsika ny andininy 7. Korintiana voalohany toko 7:10 ny andininy 7. Zao vakinteny: ary na dia omeko, eto any zao manome tsika, malala tanana, manolotra, de zao voalaza: ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra. Tena mahafoy zany tena malala tanana zany ny fananany rehetra, omena, atolotra. Na dia omeko amin'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza an-tenako. Tena mahafoy tena mihitsy ianao zany, manolo tena mihitsy ho an'Andriamanitra, hoe ho atolotra ao ny tenanao, hodorana ho an'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra ne milaza zany amin'ny Romana 12:12 hoe, andifaloha hoe aoka ry rahalahy mangataka aminareo mba atolotra areo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. De eto milaza ilay ten'Andriamanitra hoe na dia atolotro hodorana aza ny tenako, ho ataoko fanatitra mihitsy ny tenako ho an'Andriamanitra. Nefa misy an'izay nefa zay, de ahoana toy? Nefa tsy manana fitiavanao, de ahoana ozy izy? Tsy mahasoa ahy akory izany. Ry havana malala tanana, na dia marary azy izany, manana fahafizatena ary manana fitiavana. Zay zany ny tsy ambaratelo. Na dia omenao ho an'ny malahelo aza, malala tanana ianao, manampy, mamonjy, sisa ny fanananao rehetra, na dia mahafoy tena mihitsy aza ianao, nefa tsy manana fitiavana, de tsy mahasoa anao zany, hozy izy ny ten'Andriamanitra. Inona ny antony? Satria Andriamanitra no nanome ohatra zao maky ten'Andriamanitra tsika epistily voalohany nosoratany Jaona toko 4, Jaona voalohany toko 4 de ny andininy 10. Jaona voalohany toko 4 ny andininy 10. Zao voalazan'ny ten'Andriamanitra: izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra, fa nitiavany antsika, ka nirainy ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Izao ny fitiavana dia nirahan'Andriamanitra ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Zay le hoe manana fitiavana, manana fitiavana. Andriamanitra ne hitantsika rehetra, ka Andriamanitra ne hanova ny fotsika, lay fo tia tena, lay fo miavonavona, lay fo mirehareha, lay fo manandra tena, lay fo mihevitra fa maefa ny zavatra rehetra, tompo ny zavatra rehetra. Andriamanitra ne hanova ny fotsika, ka nana fo manetry tena, anana fo feno fitiavana ihany koa.
ary manana fo mahafoy mahalala tanana, manana finoana ihany koa, finoana an'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra, ary manana fatokiana an'Andriamanitra, matokia an'Andriamanitra. Izy ne miteny amintsika hoe aza manahy ny am'izay hoaninareo, ny am'izay hotafianareo, fa ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zavatsoa ho an'ny zanakareo, maika fa ny rainareo sy any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka azy. Ry havana malala, Andriamanitra ne hanova ny fonao, Andriamanitra koa ne hanova ny fisainanao, kanana ny sain'i Jesosy Kristy. Ahoana le sain'i Jesosy Kristy? Filipiana 2:15 dia hoy izy ny ten'Andriamanitra, aoka ao aminareo zao saina izao izay tao amin'i Jesosy Kristy, fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary izy, dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy no fitoviana tamin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany ka nandretry teny izy naka ny endriky ny mpanompo. Zay le toe-sain'i Jesosy Kristy, manana fanetretena. Dia aoka ho Andriamanitra ne hanovany koa ny saintsika, hanomentsika saina vaovao, saina izay tia manome mahafoy malala tanana na dia mety ho mafy aminao azy izany, satria kejain'ilay maha-olombelona ianao na dia mafy azy fa aza dino fa Andriamanitra dia miasa ao anatinao, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Andeha isika isafidy ny ho mpanome ankasitran'Andriamanitra, isafidy hanapa-kevitra mba ho mpanome ankasitran'Andriamanitra, tahaka an'ilay vehivavy mpitondra tena, ary mba tsy ho mpandroba an'Andriamanitra. Andriamanitra ne hita ianao, Andriamanitra ne hampitombo ny fahasoavany aminao, Andriamanitra ne ilay tompony zavatra rehetra ampiseho ny fahatsarany amintsika tsiraray avy. Andeha faranantsika mivavaka izao herinandro fiaraha-midinika ny ten'Andriamanitra izao, hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra indrindra noho ny fitiavanao, tianay tokoa ianao, indraindray tsy tsapanay izany, fa manjaka ny fitiavatena, manjaka loatra ny fitiavatena ao anatinay, dia mandroba anao izahay, satria indraindray dia tsy tsapanay fa ianao anie ny tompony zavatra rehetra, avy aminao anie ny zavatra rehetra, fa nomena anay mba ho tandremanay, mba ho tantananay, mba hampiasainay, dia mihevitra izahay fa zahay ny tompony, dia tsy malala fomba, ary tsy mahay misaotra anao, ary tia tena ihany koa mifona aminao izay Andriamanitra, mifona aminao zahay, mamelany elokay, mamelany fahatsoanay amin'izao sisa izao, fantatray tamin'ny alalan'ny teninao nandritra n'iny herinandro iny ny tokony ataonay. Ovay ny fonay tsiraray avy, ary ovay ny fisainanay mihitsy, ovay ny fisainanay, mba hanana ny sain'i Jesosy Kristy izahay, ary ny fonay dia tsy fovato, tsy ilay fovato izay tsy miontsina ny amin'ny fahoriany hafa, ny amin'ny fijaliany hafa, ny amin'ny fahasaranany hafa izay tokony ampiana, izay tokony vonjena, tsy miontsina. Ovay izany fovato izany mba ho tonga fono, hanana fanetretena, hanana fahafizatena, ary hanana fitiavana ihany koa. Manapa-kevitra izahay kehitriny mba ho mpanome ankasitranao, ny fiainanay sisa rehetra Tompo, ankinay aminao, ankinay aminao ny fiainanay sisa rehetra, fa matoky anao zahay. Momba ny tokantrano tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.